Vovony fahasalamana kosa indray dia nahitam-boka ny ady amin'ny tazomoka izay sahan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Niaina tokoa ny tapafatesana vokatra ity aretina ity teo amin'ny sehatra nasionaly. Niaina ho 20 manerana ny Madagasikara nisan'ireo maty vokatry ny tazomoka tamin'ny 3 volana voalohany taona 2024 raha toa ka 7 zany tamin'ny 3 volana voalohany taona 2024 araka ny taremarika nomeny professeur Ratsimbarsen dalian'ny ady amin'ny tazomoka eo anivon'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka noho ny alavirany toerana any anivon'ireo faritra sasatsasany sy noho ny toe-tsain'ny mponina matetika ny tena mahasarotra ny ady amin'ny tazomoka araka ny namparanty professeur ty. Misy faritra vitsivitsy eo zany mbola somary sarotra le ady amin'ny tazomoka satria lavitra dia lavitra ny toeram-pitsaboana. Fantatsika fa raha misy fahafatesany ireny zao dia lasa zay makany satria zay tsy mety dia rehefa jerena ilay dia any amin'ny tena faritra lavitra indrindrany na le olona tsy manatona tobim-pahasalamana zay zava-dehibe anankiray satria variana any amin'ilay nentim-paharazana rehetrarehetra any na tena lavitra le tobim-pahasalamana dia tsy tonga any le olona. Maro ezaka anosahan'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena entina misoroka sy miady amin'izany tazomoka izany. Ny zaralay raha ety sy ray tapitrisa teo amin'ny district 20 eraka Madagasikara. Tetỳ voatany dia nisy ny famindrahana zany hoe ny fanasivana fanafody miady amin'ny moka fantatritsika tsara tetỳ voatany ary amin'ny ankapobeny dia manana fitaovana fitiliana atao test diagnostic rapide hatrany amin'ny fokotany kely any hatrany amin'ny tobim-pahasalamana any amin'ny CSB eraka Madagasikara. Izy io dia maimaimpona eny amin'ny tobim-pahasalamana mpanjakana sy eny amin'ny agent communautaire. Manana fanafody tsika ampy edina amin'izany tazomoka zany mandritry ny fotoana maharitra. Efa manana ny plan stratégique hatramin'ny taona 17 ny fitondram-panjakana malagasy. Paikady izay milaza fa ahenantsasany ny tahan'ny fahafatesana vokatry ny tazomoka. Omaly 20 aprily ny fankalazana any andreo raisam-pirenena ho an'ny tazomoka. Amin'ny 17 May ho avy zao kosa ny fankalazana ofisialy eto amin'ny sehatra nasionaly.